Romanina toko fahenina, ny fahasoavana sy ny ota. Inona ary mbola zaitsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombony fahasoavana? Sanatria izany. Hataotsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no ho velona aminy ihany? Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany sika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no handehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesany isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny toetrantsika taloha dia niaraka ny homboana taminy hanimbana ny tenany ota, mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny nahafatesany, dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny hahavelomany kosa, dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filany, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiany fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo, fa ambanin'ny fahasoavana. Ahoana ary, hanota va isika saingy tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana? Sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo, na ho aniza, dia mpanompon'izay arahinareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana, na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompo ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo, dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemeny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahazotoana sy ny tsy fanaran-dalàna hahatanteraka ny tsy fanaran-dalàna, dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mbola mpanompo ny ota ianareo, dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary no vokatra azonareo fa iny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no hiafaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo, ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana no tambin'ny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika.